enisaotranao jeso malalo satrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya irote niavy aminao itoetrapetsakao amponaya. Falomerabantsika tsirairay avindray tratra ity lahady ity ary tonga ao amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny tanora sokiny isika amin'ity anio ity. Soana ihany koa izay manjo manaraka tsy tapaka ny ten'Andriamanitra eto amin'ity pejy ity ary manasanao hatrany. Alohan'ny hidirantsika ny amin'ny lesona anio dia vavakisika. Ianay tsara indrezan-danitro atolotra ianao ny dera laza ny atrasan'ny voninahitra. Sotranao izay satria avy aminao ny aina avy aminao na ny momba anay rehetra izao aza. Sotra ihany koa manaiky an'me zavatsoa anay dia ny teninao mba ahafahanay mahafantatra ny fahamarinana rehetra. Dia mangataka aminao izay mba hiasa ao anatinay tsirairay avy. Aminaran'i Jesosy, amen. Teny lesona antsika androany dia manao hoe mpamono olona hatrany am-boalohany. Ambaran'ny soratra masina amintsika fa naniriny tahaka ny avo indrindro Losifera, nampihozongozona ny fanjakany izy ary noho ny abetsahan'ny varotra nataony dia nofenony loza tao aminy. Tao feno fahadiovana ny fahitana ny fikasana tany am-boalohany ary toy ny keny izay ahazoan'ireo zavaboary. Na dia hita ho tsy mampidi-doza aza ny fikominana taon'ny Satana tamin'ny am-boalohany dia nianjaanja tamin'ny fahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ny tena faharatsiny. I Satana no nampirisika ny fon'ny Jodasy mba hamadika an'i Jesosy ka nolotra azy eo an-tanan'ireo izay nitady ny havaty azy. Nanjary niharihary tanteraka ny fikasany sy ny mahampamono olona azy hatrany am-piandohana tamin'ny nanenjehana an'ireo vahoakan'Andriamanitra nandritra ny taona maro sy ny fikasana ny verimberina hamono an'ilay zanak'Andriamanitra. Hoy ny Jaona 5:1-4. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy hitoetra tamin'ny marina satria tsy misy marina ao aminy. Raha mandainga izy dia ny azo ny lazainy satria mpandainga izy sady ray ny lainga. Nampiasan'ny Jodasy sy ireo mpitondra fivavahana ary ny fitondram-panjakana Romana Satana mba hanatanteraka ny paikadin'ny mpamorona izay nokitrehany. Saingy na dia niasa mangina tamin'ny fomba namononan'i Jesosy azy izy dia tsy noho ireo fantsika no nahafatesan'i Jesosy. Hoy izy manao hoe izaho manolotra ny aiko mba handraisako azy indray. Tsy misy manaisotra ny aiko amiko fa ny tenako ihany no manolotra azy. Manana fahefana nolotra azy aho ary manana fanefana haka azy indray. Nampiharihary ny fankalan'ny Satanan'Andriamanitra ny hazo fijaliana. Mora tokoa mba nameloka an'ireo rehetra izay nandray anjara tamin'ny fahafatesan'i Kristy kanefa impiry moa itsika no manao tahaka an'izany ihany koa. Isaky ny manoto isika dia manombo indray an'ilay zanak'Andriamanitra. Mahatalanjona fa na eo azy izany dia tolo Jesosy atsika ny famelan-kely noho ny fahasoavany lehibe. Hoy izy hoe raiko mamela ny eliny fa tsy fatan'izay ataony. Amen. Vavakisika
anay tsara nyezan-danitro mbola misaotra anao zay ny amin'ny fitiavanao anay trona ihany koa ny amin'ny sorona nataonao teo Kalvary mangataka aminao zay mba azononao tsara ihany koa ary afaka ampahafantarinao hatrany famarinana aminao indrindra ny mahakasika an'ilay fahavalo efa resy ka hotsaronay mandrakariva ihany koa resaka manoty izay dia manombo anao amin'ny azo fijaliana aoka ny fanainao masina hiasa ao aminay tsirairay avy anaran'i Jesosy amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.